miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Topoklasy topoko vavy tafaraka atao anatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao ity indray isika dia manatitra ny arahaba manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tontolo politika dia hoentina amintsika ny tatitry ny fanohikevitra samihafa manodidina andreo raharaha mafampany eto amin'ny firenena ankoatr'izay ihany koa amin'ny sehatra sosialy ny fankalazana ny ivon'ny herinandron'ny ativava no mariana teto Analamanga ity hetsika ara-pahasalamana ity eo amin'ny sehatra ara-toekarena indray ny fisokafan'ilay hetsika film foire international de Madagascar eny Tanjombato eny no anatanterahana ny hetsika ao anatin'ny andro maromaro dia manasanao zany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tompona ndraikitra tao anatin'ny raharaha mavoasaringotra ny ramatoko Lodina Razay Mamonjy mpanolosaina manokana ny filohan'ny repoblika ny tompona ndraikitra ny ministeran'ny atitany ory zareo avy eo anivon'ny antoko politika DFP noho izany dia nametraka fitoriana ho an'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny atitany ity antoko politika ity araka izao fanazavana izao. Nametraka fitoriana ireo tompona ndraikitra ao amin'ny ministeran'ny atitany eno anivon'ny Bianco ny antoko DFP omaly. Fitoriana izay mifandraika amin'ny raharaha Lodina Razay Mamonjy izy ity satria dia lazainy reto mpikambana ao amin'ny DFP ireto fa ny tompona ndraikitra ambony ao amin'ny ministera misahana ny atitany no tena tompona ndraikitra amin'ity resaka fanodikodonam-bola ity. Tsy ekenay ny mahita an'ireo tompona ndraikitra dia tournement de république manerana amin'ny ministera indrindra ao ministeran'ny atitany ho afamaina satria hatramin'izao reny olona reny tsy mbola nisy auditionné, tsy mbola nisy garde à vue, tsy mbola nisy inona akory fa tady ho afamaina miala sirika fotsiny amin'ilay hoe hanentsika ny mpanola vanille mpangalatra vanille indray fa nialatra ao anatiny ary alatra nataony ary tsy hitany izay nanaovany azy dia mbola manamartena tsy ekenay raha tsy migadra mitovy amin'ny Claudine reo ordonnateur principaux ordonnateur secondaire gaky PRMP eny amin'ny ministère any. Anaraka akaiky ity fitoriana napetrany ity moa ny DFP raha ny fanazavana nentiny Maharavo Ratolo Janahary hatrany. Miandry ny fihetsehany Bianco moa ny DFP amin'ny